dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika fampahirezana amin'ny alalany tenin'Andriamanitra zao. Vavakisika Jehovah-Andriamanitra ray dia misaotra anao hatrany satria zo ihany fa misy ianao ary manome ny teninao maniraka amin'ny mpanomponao mba hanambarany marina, mba ho fiainan'ny olon-drehetra, fiainan'ny fianakaviana, fiainan'ny firenena, ary tsy mba manavaka mihitsy ianao na ambony na ambany, na madinika na lehibe, fa manana ny teny antonona isam-batan'olona tsiraray avy mba hiadanany. Fanahinao masina noka hiasa tompo, mba fahanay milefitra mandrakariva mba ny sitraponao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ny anaranao Jesosy. Amen. Falamiaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Inona moa ny antony tenin'Andriamanitra ifampahirezana mba hatonga antsika ho tafavelona tanteraka amin'Andriamanitra, mba hananantsika fiainatsambatra, fiainana miada, fiainana fitsara, fiainana fiadanam-po. Tsy misy olombelona izay tsy maniry izany, ary samy miezaka mitady an'izany ny sabatan'olona tsiraray avy, ary na ny firenena rehetra ambonin'ny tany aza dia mametraka lalàna mba hisiany ny fandriampahalemana, fiadanana, fitsarana, fa sainga mahavariana hatreto aloha dia tsy misy mihitsy firenena ka tena tonga ny tena fitsarana, fiadanam-po, tena fahasambarana tanteraka, satria diso zavatra lahairay aloha miezaka amin'ny herin'ny tena ny mandrakariva fa tsy mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra. Ary tsy izay ny zavatra kendrentsika, fa ny tanjona kendrentsika dia hoe mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra. Ary izay no ivavahantsika mandrakariva niza mpitondra ny tafapetraka eo, araka ny nambaran'ny soratra masina hoe tsy misy fahefana tafapetraka afa-tsy izay fahefana voatendrin'Andriamanitra. Na dia tsy sitrak'Andriamanitra ary ny amin'ny mpanjaka ny firenena, fa safidim-pony ny zanak'olombelona dia ny eken'Andriamanitra ho tanterahana izany. Kanefa Andriamanitra tsy hoe manafay, fa Andriamanitra manana hevitra hieverana antsika, dia hevitra tsy hatonga loza fa hatonga fiadanana, mba hanana antsika fanantenana ny amin'ny farany raha tena misikitra aminy tokoa. Hitantsika ny dia zavatra mitranga manerina n'izao tontolo izao ary na dia tao amin'ny firenena aza fa isaorana n'Andriamanitra moa, fa io tsy herin'olombelona ary tsy hisy afaka irehere hoe no ny fahaizany sy ny voninahiny na no traikefanana ny mahatonga an'izao firenena izao, ohatrany misy fiadanana, ohatrany misy filaminana, ohatrany tsy dia misy ady mivatan'izany, na dia ao ary tazana ihany le lonolony maro isan-karazany, fa tena misy tanan'Andriamanitra mitsotra, satria ny azo antoka dia izao betsaka ny kristianina eto nevo ny firenena, ary mampisaotra an'Andriamanitra hoe nizaniza mpitondra ny fandimby teo dia samy tontena ho kristianina avokoa. Ary azoko antoka fa na dia noho izay fotsiny ary dia mamindra fo Andriamanitra. Kanefa eo anatrehan'izay tsy amin'ny fotsiny fitenenana hoe mivavaka, tsy amin'ny fotsiny fitenenana hoe mahafantatra an'Andriamanitra, fa ny zavatra tokony ho hita dia ny fijoroana vavolombelona, epistily velona vakian'ny olona, tena hita eo amin'ny fomba fiainana mihitsy ilay soratra masina, ilay toromarika napetrak'Andriamanitra. Tsika nyresaka hoe tsisy afabela dia izao tontolo izao ity fiomban'ny fahefan'Andriamanitra mandrakariva, na dia eo ary safidim-pony zanak'olombelona ny resaka tsika hoe tena io Andriamanitra io ange tsy faniriny mihitsy nametraka mpanjaka mivony firenena anankiray fa izay moa ny safidim-pony zanak'olombelona, ary Andriamanitra milefitra mandrakariva manoloana fanapahan-kevitra ny zanany dia avelany ho tanteraka izay rehetrarehetra izay, ary lava angamba ny fampahirezantsika teto. Raha nijeryntsika ny nangatahany zanak'Israely mpanjaka dia namaly Jehovah hoe ekeo ihany ny tenin'ny olona
fa tsy anao samela ny laviny am'izany fa zany laviny tsy anjakaniny kanefa ambara ho amin'ny kosa zay mety ho toetra ny mpanjaka zay anjakaniny de hitatsika mitaranaka fa raha mandingona teo nivony zanak'Izraely mainka moa feo nivony zay ntilisa tsy malala an'Andriamanitra fa de tonga eo am'izay le zavatra nampitandremany Jehova zay mandrakariva mitoetra ny mpanjaka eo anatrehan'le vahoaka zay anjakany na izany na tsy zany nefa hafa mihitsy zay hoe tena fitodiana amin'Andriamanitra zay fa na de eo ary ny etaeta-pon'ny olona nametraka fahefana mba hitantana azy tsy natokontsony an'Andriamanitra ary be deaibe nke am'izao vanim-potoan'izao manevateva maniratsira ahoana moa no anatanterahana zany hoe Jehova hiady anareo fa ianareo kosa anginy sarotra mihino an'izany raha tsy hoe tena milona tanteraka ao anatin'ny finoana fa tsy manaiky an'izay daholo zao tontolo zao eny fa na de ny kristianina ary rehefa misy fahefana napetraka eo ampelantanany tsy matoky an'izay Jehova hiady zay fa tsy maintsy le zanak'olombelona foana no miady de zay no mahatonga an'Andriamanitra tahaka ny manginy indraindray tsy mety rantsehitra izy fa velany mihitsy ny olona andeha arak'izay saim-patany mba ho fantany hoe makaiza fanapaha-kevitra raisiny makaiza ny safidiny mitondra inona ny fahaizany mitondra inona ny ezaka rehetrarehetra zay ataony raha velon'Andriamanitra hitranga zany kanefa na inona na inona mety ho ezaky ny zanak'olombelona rehetra de tsy misy zavatra mahasoa e betsaka ngeny manam-pahaizana betsaka ny tena manana fahefana manerana n'ty zao tontolo zao ty raha mijery fotsiny firenentsika am'ta amin'ny firenen-kafatritra ny firenen-dehibe de tena mampiaiky mihitsy ny fivoarana sy ny fahaizan'ireo firenen-dehibe reo fa anjaratsika mandinika hoe mitondra inona eo am'izany fireneny zany ny fahaizany sy ny volany sy ny voninahiny fa anatin'ireny firenen-dehibe reny raha ny tena ahitana ady korotana ary tsy vitan'izay fotsiny ny mahavarina na de ny loza ara-boajanahary metratra any amin'ireny firenena zay tena mivoatra ny teknôlôjia ananany jerevy ny fampitehana tsy mitondra inona tsy mitondra fiadanana tsy mitondra fitsarana tsy mitondra fandripalemana satria nahoana metehatra ny fahendren'olombelona sorantsika n'Andriamanitra hafa ny tantanana ty firenena malagasy ty raha itsika angamba nitratra ny oro tany faran'izay mafitaka ny manjony any ivelany io tonga de manjavina mihitsy Madagasikara fa mahavarina na de nosy kely ary le fagaka nataon'Andriamanitra satria ny azo antoka de zao maro ny olona tena mivavaka amin'Andriamanitra ary noho ny amin'ireny olona mivavaka reny mamindra fo io Andriamanitra io manoloana ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao sorantsika n'Andriamanitra fa ny akamaroan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana nipetraka de saiko kristianina avokoa ary zany no ivavahantsika amin'Andriamanitra mba tena hifikitra amin'Andriamanitra eo amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra izy mba hangataka ny famindrampon'Andriamanitra sy ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra fa mitantana ny firenena mba hiadana ny firenena nahititsika tamin'ny farany mahakasika ny Rehoboama tena tonga tokoa tena olon'Andriamanitra nandimbana Solomona rehefa tena andray ny fahefana izy tao ihany le fisainana hoe angataka toromarika amin'ireo zokiolona ny antim-panahy le olona mahafantatra an'Andriamanitra le olona manana traikefa ela netezana de inona ny zavatra mitranga tsy nijanonatra eo fa nanontany ihany keo ny hevitry ny tanora manan-kery manana fahefana everina fa ho mahay manana tanjaka rehefa hitantana amin'ny fanjakana izy ny feon'ny tanora ndray nira taminy no nenenony nataony akilapao ny feon'ny zokiolona ary eo ny tena mampatahotra manerina an'izao tontolo zao ndray aman-dreny ohatra ny tsy toteny tsony ary hita mihitsy na de ny fitaizana eo amin'ny fiainany tokantrano azy tsy ohatra ny taloha itsony ny fiainana am'izao vanim-potoana zao fa tanora tsy manaja ray aman-dreny tanora manevateva ray aman-dreny ary ny atahorana ihany ko de zao na de eo nivo ny fitantanana firenena azy ohatra ny tsy heverina tsony ny tenin'ny zokiolona ny tenin'ny manam-panahy fa ny tenin'ny tanora lasa manan-danja kokoa
kanefa nyzokyolona nke tena elany atezana izy nandalo fiainana be deaibe izy be deaibe ny expérience efa hitany betsaka ny lesona efa ndraisiny fa saingy efa antitra moa everina fatakanay tena tsy manaraka ntsony lalan'ny fivoarina sy ny fandrosoana de alao meny ny feo amin'ny tanora satria ao le tanjaka siery fa hitondra makaiza zany rehetrarehetra zany kanefa ny toromarika nomena ny Rehoboama tamin'izay hoe raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao ka anao teny mora aminy de anompo anao mandrak'izay ny vahoaka ary zany tompon'andraikitra mba gatsahantsika tompon'andraikitra tena manahaka an' Jesosy Kristy tompon'andraikitra tena vonona tena anaja ny vahoaka misy eo aminy fa tsy tompon'andraikitra tena anapatra ny fahefany sy ny heriny zay ampitondra faisany ny vahoaka ary zay nanjoany Rehoboama na tonga ny fisarahana teo anivony zanak'Israely kanefa na izany naty zany inona no mahatonga an'izany tanteraka foana ke ny tenin'i Jehovah ambarao am'le vahoaka zay mety ho toetra ny mpanjaka zay anjaka amin'ny araka ny nangatahany safidy ny mahatonga an'izay ary zay no nahatonga antsika ny resaka hoe engane mba tsy izany ny tompon'andraikitra voafidy eto amin'ny firenetsika engane le fahefana tafapetraka tsy eritreritra hoe ny fahaizany na ny heriny na ny tanjany na fahany mitantana n'ity fireneny ty fa misy fahefana faratapiny eo zay mijery azy mananatra azy ary tsy afabela manoloana ny fitsarany eo Andriamanitra eo raha vo mikiliolio satria tsy misy fahefana tafapetraka afa-tsy zay avelan'Andriamanitra ho tafapetraka ka raha avelan'Andriamanitra hipetraka io de sao tsy olombelona ny tsara azy fa Andriamanitra ny tsara azy am'izany safidiny zanak'Israely raha mijery ny tantarantsika no mitady mpanjaka ary io efa fantatry Jehovah teny melo zay no nahatonga antsika nijery ny Deutéronomie 7:7 7:7 zay nijanonana antsika hatramin'ny 7:7 fa toiza antsika kely io ary zany tam'izany mbola tsy nanana mpanjaka ny zanak'Israely fa fantatry Jehovah ny zavatra hitranga any aoriana any hoe ho avy ny vanim-potoana tsy hainaiky anjakan'i Jehovah tsony izy tsy resy lahatra tsony izy am'le hoe Jehovah miady anareo fa nareo anginy fa le fitediavan'ny mpanjaka de zao izy miady fa manginy ianao Jehovah fa tsy mifanaraka amin'ny sitraponay fantatry Jehovah zany de zay le Jehovah mipetraka ty aoriana zay le Jehovah mandefitra kanefa nambarany de meloza mety eritreritry reo zanak'Israely reo eritreritry zanak'olombelona rehetra ary na isika ary tsika ve de eritreritry hoe tongatonga ho azy ny fitondrana zay tonga takan'izao fantatry Jehovah de melo daholo ny zavatra hitranga rehetra ary fantany ko na zay zavatra mbola tsy eritreretintsika ary efa fantany ko zay zavatra hitranga eto Madagasikara ary zay mihitsy nahatonga an' Jehovah mametraka andreo fitondrandreo eo fantany ny ady zay atrehandreo ary apetrany eo mihitsy kanefa fantany ko satria arakaraka ny toetra n'le vahoaka ihany ko no amelan'Andriamanitra le fahefana hipetraka eo endry le vahoaka tadidio ty teny ty tsy tongatonga ho azy nge ny fanendren'Andriamanitra ny mpanjaka sy ny fahefana zay misy raha vo endry le vahoaka tonga te tompon'andraikitra endry daholo napetrany eo fa raha le vahoaka mimi mandan'Andriamanitra de avelany hipetraka eo koa tena fahefana zay hitondra famaizana ho azy ka tonga azy anenina rehefa avy eo satria safidiny io fa tsy safidin'i Jehovah fa avelan'i Jehovah ho tanteraka kanefa na izany na tsy zany azy efa fantatry Jehovah de ny melo zay ny nametrahany karazana balizy karazany fefy mba hitandreman'zay fahefana hipetraka eo am'izay rehefa tonga zay toetsainy zay hoe tsy Jehovah tsony manjaka fa izy indray no manjaka eo anivon'ny vahoaka de aty amin'ny Deutéronomie 7:7 vakitsika hatramin'ny 4:12 ozy lazay ny ery amin'ny soramandry ny amin'ny fitsarana ozy a sy ny fifidianana mpanjaka mbola tsy nisy mpanjaka tam'izany a fa io taty amin'ny androny Saoly vao mipetraka nyzay le mpanjaka zay zany hoe efa tena amanjato taonany elabe tateo ariny vao mipetraka zay rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ianao ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe anangana mpanjaka ho ay aho
mba ho taka ny firenena rehetra zay manodidina de zay hovidiany Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao izy anankiray am'ndralahnao no atsanganao mpanjakanao fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena zay tsy avy am'ndralahnao ianao rehefa tapa-kevitra zany ao anatin'ny fahaleovatenany ny firenena anankiray ka tena mitady anangana mpanjaka de araka ny teny Jehovah hoe avy am'ndralahnao ihany no atsanganao mpanjaka anankiray am'ndralahnao ary tsy mahazo mifidy olona hafa firenena ozy fa tsy indriny tsara de hoe zay hofidiany Jehovah zany hoe na de eo ara le fahefana zay mipetraka na de eo ara ny président zay mipetraka na de eo ara ny fanirin'ny olona hanova fitondrana de zay jerevany Jehovah ekeny Jehovah le safidin'ny olona fa le mpitarika de zao avy am' Jehovah ihany iny izy no mametraka azy tsy araka zay tiavan'ny olona ary za tena mino mihitsy raha nisy ny korotana nisy ny fitolomana teto Madagasikara tsy misy nanany eritreritra mihitsy hoe ny colonel Mikael no andeha apetraka ho mpanjaka zavatra hafa mihitsy ny eritreretiny vahoaka fa tapitapikeo naninona ny colonel zay sitrak'Andriamanitra araka ny safidin'ny olona teanova fahefana ary marina foana ny tenin'i Jehovah ambarao am'le vahoaka zay mety ho toetra ny mpanjaka azy endry le vahoaka toetra tsara no aseho am'le mpanjaka adala le vahoaka de ho hitatsika fa toetra ratsy no aseho am'ny mpanjaka ary zany tena zavatra tsy azonao laviny zany Andriamanitra tsy adala akory ka hoe vahoaka endry de mpanjaka adala no apetrany ao raha endry le vahoaka ain'Andriamanitra manova ny fon'ny mpanjaka raha adala le vahoaka ain'Andriamanitra koa manova ny fon'le mpanjaka mba hitondra famaizana ho an'le vahoaka kanefa io mbola teo aloha de efa fantatry Jehovah hoe io zavatra hitranga de rehefa tonga zay vahamintony zay izy a da mitady mpanjaka ianareo de zay vidiany Jehovah raha lahanao fa tsy mahazo maka firenena ny 120 kanefa ozy aoka tsy anana soavaly maro izy na ampiverina ny olona ho any Egypta mba azahoany soavaly maro satria hoy Jehovah taminareo aza miverina am'zany lalan'zany itsony ary eo ka tsy ampirafy maro fa ndreo ivilo ny fona izy ary eo ka tsy amory volafotsy na volamena be ho azy izy tratran'le Solomona aoka tsy ampirafy maro zay na tonga ny zanak'Israely mitondra faisana satria rehefa tena tonga teo amin'ny fitondrana Solomona lasa feno freriany de lasa nanambady olo-kafa arivo ny vady ary vehivavy zay nytelisa daholo tsy vitany hoe nanao tsinotsinona an' Jehovah fa nanangana tsangapatitramby avetsy averoa nanangoka reny na de hoe ny vola fotsiny ary na melomana zany vehivavy arivo zany avaizy ny tsaitsafina avate am'ty reto vahoaka reto ary zay no mahatonga an' Jehovah hoe aoka tsy ananao soavaly maro entina ilazany na ampiverina ny maro sady aza miverina am'zany izy aoka tsy ampirafy maro fa ndreo ivilo ny fony ary aoka tsy amory volafotsy na volamena be izy sady miafatrafatra napetraky Jehovah hoe aza vela ny mpanjaka zay mipetraky io aza le mpanjaka aza manany eritreritra ampiverina an'le firenena ombany vahoan'ny firenena dehibe nkeny Egypte aoka anana toetsaina takan'izany ny mpanjaka tsy hoe mpanjaka ka hitondra ny olona indray eo ambanin'ny fifehezany firenena dehibe tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany 120 117 aoka tsy ampirafy maro izy ndreo ivilo ny fony ary aoka izy tsy amory volafotsy na volamena be ho azy zany hoe tsy eo ny toerana anangona karena tenen'i Jehovah zany satria nahoana manino Jehovah miteny an'izay tena nizaniza tonga io zany de tratra ny fakapana foana ary tena mahavarina ny arena nana ny mpitondra rehetrarehetra mahavarina tanteraka mihitsy hoe tena azo mirariny sy nihitsiny ve ny arena sy ny fananana zay ananany fa rehefa tonga eo tratra ny fakapana mamory arena ho azy ny ankonany sy ny taranaka faramandimpy tsy maintsy tratra n'izay foana 120 tia nefa ny tsara-pitainy ary engany hoe mba hipaka any amin'ny tompona andraikitra rehetra sy ny tompona andraikitra ra-panjakana irery any fa na ny tompona andraikitra eo nivon'ny fiangonana na ny tompona andraikitra eo nivon'ny toeram-piasana na ny tompona andraikitra eo nivon'ny ankohonana
zao ny voalaza satria mahatratra n'zany rehetrarehetra zany nyteny Jehova ny andiny fahavalo-amby folo sy ny manara rehefa mipetraka eo ambony sezam-panjakana izy tsika rehetra nge samy manjaka avokoa araka ny toerana misy atsika tsiraray avy fa mipaky eo anivon'ny firenena mipaky eo anivon'ny fiangonana mipaky eo anivon'ny association maro isan-karazany mipaky eo ao anatin'ny toeram-piasana mipaky eo ao anatin'ny fianakaviany rehefa mipetraka eo ambon'ny sezam-panjakana izy osy de aoka adikany ho azy amin'ny boky zao lalàny zao ka ataony araka ny lay nitehiriziny le vita-pisorona ozy zany hoe averina tanteraka mihitsy mba eo ampelantanany ny bokyny lalàna zay tsy afa fa ty baiboly ty zay manorotsoritra ny fitondratena ma kristianina ary hoahoaniny zany ozy ka hovakiny amin'ny andro rehetra iainany de mba hianarany atahotra ny Jehova Andriamaniny ka hitandrina ny teny rehetra am'izao lalàna izao sy reto didy reto ankataovany azy mba tsy avonavona ny fona ozy amin'ny lalàny ary mba tsy viliny hiala amin'ny lalàna na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy sy ny taranany zany hoe rehefa tena napetraka eo amin'ny fitantanana aza miala amin'Andriamanitra jerevo ny tenin'Andriamanitra aoka ho saintsaina mandrakariva ozy mba ianarany mba hianatra atahotra ny Jehova zay zavatra ataony rehetrarehetra zany de tokony tena matahotra tokony anatahotra ny Jehova izy ary mba hatonga azy ozy tsy avonavona ny fona am'dralahany ny toerana amboreke mahatonga fiavonavonany mahatonga fizahozahoany ary inona mahatonga zany mitsy fahatserovana ntsony fa kristianina izy de mametraka ny tenany ho ambony kanefa napetraka Jehova zany mba hitandremana ary de mangataka amin'Andriamanitra tsika ary atao mipaka zany tsy teny koa fa teny ho atsika rehetra teny mipaka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fahefana zay misy teny avy amin'ny Jehova ataovy eo ampelantanana ny baiboly matahorany Jehova tandremo feno avinavina aza mangoro-karena aza manana soavaly maro tsy mbola nisy 4 tam'izany vanim-potoana zany fa raha dikatsika am'izao vanim-potoana zao hoe aza manangona 4 be dehibe aza mamorona trano be dehibe aza mameny posy aza mampirafy aza mamory vola fotsy vola mena be dehibe fa matahorany Jehova ary oka tsy avonavona am'ndralahany fa rehefa izay no ataony le olona napetraka de ozy nolazainy Jehova hoe mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy aharitra eo amin'ny fitondrana io Andriamanitra io mametraka fahendreny ao anatin'ny vahoaka fa raha le mpanjaka araka ny tenin'ny Zokiolona hoe manompo vahoaka manao teny moramina maharitra eo amin'ny fitondrana izy hainy Jehova mihitsy na te hiala raha le mpanjaka ny vahoaka mihitsy no hitazona le mpanjaka hoe aza miala eo ianao haharitra eo amin'ny fitondrana atsipony tady eny atandroko ny amboza atsipony teny ny ambony mahalala matoka volokendro daholo na mpitondra fanjakana na fahefana zay misy na isika vahoaka malagasy mba hisaintsainany zany rehetrarehetra zany fa tsisy vahaolana akoatra ny fiverenana amin'Andriamanitra raha de ahita fitsarana sy fiadanana voninahitra an'Andriamanitra rery vavakisika sotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teny mandray izy tonga taminay teny feno fahendrena teny isy-piainana teny mampaharitra amin'ny toerana nametrahanao tsisy afaka irereny izany izy hoe no ny heriko sy ny tanjako no nahatonga teo amin'ity toerana ity raha tsy ianao no namitra voka nametraka ny olona rehetra ny toerana misy azy sy tonga teo izy de oka ny fahendrena avy aminao aoka eo maso ny tsiraray avy ny bokyny lalàna mba hatahorany anao sy andianana mpaherehetra io tena eo amin'ny asa zay tanterahana de mandoko sy meny fa zao firenena malagasy firenena miavaka matahotra anao de mendra fo am'izao firenena zao anao saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao alomatsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amitsika mandrakariva